Rehefa malala am-pifaliana zao antsika mihaona toy izao amin'izao andro farany amin'ny volana Jolay zao. Tsy mbola hipanjinantsika lohahevitra moa izay omena antsika. Ary azontsika koa miaino ny ten'Andriamanitra, mahafantatra sitrapon'Andriamanitra. Koa aminareo ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tomponsika ary ny fampiarezana avy amin'ny fanahy-masina. Amen. Alarobia 1 Jolay 2022 ipanjinantsika lohahevitra sy ny lohateny manao hoe miarah mandeha amin'ny Tompoandriamanitra ao. Andeha ary avy ny dehanan'Andriamanitra isika. Arovy Andriamanitra fa mialoka aminao aho. Hoy izao ny amin'ny Jehovah, tompoka ianao, tsy misy soa ananako azo oharina aminao. Ny amin'ny olona masina ambony tany, ireo ny olona tsara laza izay sitrako indrindra. Ho be ny fahoriana izay manova n'Andriamanitra hatakalo ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanaty zahidina aho, ary tsy mba ho tonony molotro ny anarany. Jehovah ny anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mahatoky ianao ka manomana anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Dira sy mankalaza ame voninahitsinarinaao masina izay, noho izany fahasoavanao izany, noho izany fitiavanao izany, noho ny famindramponao. Kanefa koa dia mahatsiaro ny tenanay izay fa sy tanteraka Tompo. Manoloana izany fahamasinanao izany, ko manantona ampanetreteny izay.
mamindrafo aminay, mamelahany elokay. Ny saora Jesosy ny amin'ny avitra nentinao teo amin'ny hasijaliana fa nentinao avokoa ny otanay, koa sason madio zay mba vakeloko ary dio zay mba vampahotany. Hamakisehan'ny mofonainy zahay dia tario amin'ny fananao masina, hamantaranay ny sitraponao izanay mitombo amin'ny finoananao. Aoka ianao Jesosy Kristy no hiaraka aminay amin'izany, hafantaranay ny sitraponao tokoa izay tianao ho zaraina aminay. Mitenenina Jehovah fa menanao zahay, anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ravana malala mofinaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao amin'ny bokin'i Ezekela. Ezekela 20 manomboka ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Fa hoy izao tamin'ny zanany tany anefitra: aza mandeha araka amin'ny fanaondrazanareo ianareo, na mitandrina amin'ny fitsipiny, na mandoto tena amin'ny sampiny. Fa izao ny Jehovah Andriamanitrareo, koa mandehana araka ny didiko ary mitandrema amin'ny fitsipiko karao zany. Ary manamasina ny sabatako, mba ho famantarana ho ango so aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Kanjo niodina tamin'ny koa ny zanany, tsy nandeha araka ny didiko izy, na nitandrina anaraka ny fitsipiko, izay mahavelona ny olona manaraka izany, fa nandoto ny sabatako izy, ka dia hoy izao: ahitiko aminy ny fahavinirako ary ho tanterahako aminy any anefitra ny fahateserako. Nefa nampiemotra ny tanako aho, ka dia niasa noho ny amin'ny anarako, mba tsy ho voaloto zany eo anatrehan'ny jetilisa zay nahita ny tondrako azo ny voaka. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika. Nofinaina ho antsika anio ny vakina tamintsika teo ny Ezekela 20 ka hatramin'ny 2:20. Dia fananiny Ezekela ny toetry ny Israely hatramin'ny ela sy ny zavatra nijo azy, ary mbola ampodin'Andriamanitra azy ireo koa. Hiteto fa Andriamanitra mitaona ny olona hitandrina ny didiny Andriamanitra, satria nahoana? Mitondra fahavelomana zany. Mitondra fahavelomana zany. Hoy ny 2:20, zay mahavelona ny olona manaraka izany, fa nandoto ny sabatako izy. Rehefa nentin'Andriamanitra mivoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely, dia nomeny ny didy 10. Iray amin'ireny ny fanajana ny sabata ho famantarana ny mahavahoaka ho fidin'Andriamanitra azy ireo. Tsy nanaraka izany anefa ny zanak'Israely satria adininy fa ny fitandreman'izany didy izany dia mitondra fahavelomana. Ampatsiahivina koa isika ankehitriny ry havana, ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia midika ho fahavelomana. Antony didin'Andriamanitra dia mba hananan'ny olona fahavelomana. Amin'ny fotoana izay anodinoan'ny olona ny didin'Andriamanitra ka hafizan'izany, dia nafony fiainana izay nomena azy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany olona izany. Tandremo ny didy ry havana, tandremo ny didy, arao zany. Andriamanitra mitaona ny olona hitandrina ny didiny dia izao: manamasina ny anarany, manamasina ny anarany. Nefa nampiemotra ny tanako aho, ka dia niasa noho ny amin'ny anarako. Ny 2:20. Rehefa tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra, dia niara tamin'izy ireo ny fahatezerin'Andriamanitra. Raha dia izany aza anefa tsy nafoy azy ireo Andriamanitra, satria Andriamanitra mitana ny teniny izy, sady masina ny anarany. Manoloana izany toetran'Andriamanitra izany indrindra ry havana dia izao: tsarovy mandrakariva, Andriamanitra dia tezitra sy manafay ny olona tsy mitandrina ny didiny. Tsy fandringana anefa no anton'izany, fa ho fampatsiahivana ny fitandremana ny didiny ihany. Noho ny anton'izany ry havana, mbola namindrano fo tamintsika, nanomezana an'i Jesosy Kristy ho faty teo amin'ny hasijaliana, mba hamelomana antsika, mba hamonjena antsika. Saina izany ry havana, teo n'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay laza aminay fa Andriamanitra dia mitaona ny olona hitandrina ny didiny satria mitondra fahavelomana ho azy zany, ary manamasina ny anarany. Mivavaka aminao ary zahay, hay ametraka ny asa vitan'ny filazantsara ny fitiavanao anay, ny amin'ny azakazaka tanterahan'ny fiangonana izay masina tokoa, ka hita ianao ireo tompona andraikitra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, hatrany amin'ny filohan'ny FJKM, ny révérend docteur Iraka Andriamasoami, ireo mpiandraikitra Foibe, ireo mpiandraikitra Foibe, ireo mpiasa iombonana, ny président Sodary sy ny sodabartany entina, ny fitandremana sy ireo mpitandrina tsiraray sy ny mpino sy ambatan'olona rehetra koa ao aminy, ireo izay efa mpitoro ny filazantsara, mba handeha eo aloha ianao Andriamanitra. Omenao hery, fahasalamana, finoana matanjaka, fahaizana mijoro vavy lombenonao,
ary mifiarovana ireo oety manateraka roviana amin'ny fiangonanao ka toky sy ahy fampitsinjo ka hahazoana misoitona ny olona rehetra eo aminao ho mpianatra ao Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay ka mivavaka aminao Jesosy. Azonay mametraka ny fiainan'ireo mpialan-tananao koa mba hompiherezinao mandrakarivo izay amin'ny zavatra rehetra. Hitahinao ny firenenay, hitahinao ireo malagasy rehetra koa. Anjakan'ny fananao masina hanana fahatsiarovan-tena izay azony mitodika aminao. Dia tao io ny fiazakazahanay, ny asa aman-draharaha, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasanay. Vavaka aminao izay ho andreo marary mba hositranonao koa hanana fanantenana, fampanasitrana ianao. Miasanao fanamasinao ary eto Madagasikara mba hisian'ny fahatsarana amin'ny zavatra rehetra. Ny vavakay dia tao ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanampiandriny koa ny vavaka manao hoe: rahanay eo izay any an-danitra, ao masinana anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mihona an'io izy anona sahaza ho anay, ary mamelany helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isan'ny fotoana revana nitsodrana tolotra anao amin'ny Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Aza mierikerika foana fa izaho n'Andriamanitra aho. Mampahery anao sady mamonjy anao. Eny mitantana ny tanangavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.